Miraba ny fiangonana manao hoe nitsangana tamaty Kristy. Ny FFPM 9 506 sy ny fahasivy amby sivifolo 99 no iomanantsika amin'ny fiderana 506 sy ny 99. Ary manasanao hanakatra ny baibolinao amin'ny filazantsara ny Matthieu toko fahasivy. Matthieu toko fahasivy ka ny andiny faharoa no vakitsika. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisy nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisy hoe mahadoky anaka voavelany elikao. Amen. Reto olona reto raha nitondra an'ilay marary teo amin'i Jesosy dia nona fa fanasitranana ara-batana ny nandrasany. Nahagaga nefa dia ny teny nambaran'i Jesosy dia hoe voavelany elikao. Midika izany ry havana fa ny tena mahaterin'ny tombo voaloha dia ny famonjena ny fanahintsika aloha. Efa voavela eloka ve isika? Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ve isika? Efa nahazo ny famonjena marina ve isika? Izay no nahaterin'ny fanahin'i Jesosy. Dia avy eo nanaraka amin'ny fanasitranana. Fanandrasan'ny tompo amintsika kosa dia isika hanantona azy amin'ny finoana. Fa ny fahitan'i Jesosy finoana tao amin'ireo olona ireo no nanitsika azy hiasa. Andehantsika mbola hivavaka. Jesosy Kristy tomponay dia rainay ianao satria tompony fahefana rehetra ianao. Anananao tokoa ny fahefana hanasitrana ny aretina rehetra. Ny jambana mpahiratinao, ny mandringana fahanao, ny boka ny diovinao hatramin'ny maty ary natsanganao. Izany no herinao, izany no fahefanao. Ary tsy ny aretina ihany fa raha misy toe-javatsarotra dia tsy misy olana tsy voavahanao satria Andriamanitra tena feno hery sy fahefana ianao. Fa ny tena hideranay anao koa amin'ity maraina ity dia satria Andriamanitra tena feno fitiavana ianao. Mitsinjo izay mahasoanay ianao, mitsinjo ny hoavinay, ny mandrakizay anay. Ka ny matery ianao dia ny ahatonga anay voavela eloka aloha voalohany indrindra. Efa manana fifandraisana marina aminao ve izahay? Efa mampanjaka anao anatin'ny fonay ve izahay? Efa mandroso amin'ny fiainam-pankatoavana ve izahay? Mandroso amin'ny lalan'ny fahamasinana ve izahay? Satria ny andrasanao dia izahay tena hoe hanana anjara ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary ankehitriny dia ampio izahay, tehirizo amin'ny finoana izahay mba hanananay finoana velona, finoana manetsika anao hiasa, fa tsy ho finoana tany saina, tsy handeha amin'ny fahazarana izay raha mankaty amin'ny fiangonana, raha manokatra ny baiboly, fa tena hanova ny fiainanay tompo. Ary finoana tena hoe azo tsapahi-tanana hita amin'ny manodidina anay hoe tena mivavaka ka tena mivoatra tokoa. Tompo, ampitomboa ny finoanay ary tahimba ho marina aminay rehetra ilay hoe tongava aminao araky ny finoanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Thank you.
apokalipsy toko faharoambin'ny folo apokalipsy toko faharoambin'ny folo ka ny andiny faharaiky amby folo tapany voalohany no vakitsika rombe folo ka ny andiny faharaiky amby folo tapany voalohany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary izy ireo naharesy azy no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Amen. Le péricopes androany dia miresaka momba ny fahitana anankiray tany jaune tany an-danitra. Nisy ady lehibe tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona sy ny anjeliny. Ary efa niady ireo dia resy le dragona na koa ilay satana ka tsy nanana fitoerana na ny an-danitra intsony satana fa nazera tetỳ an-tany. Ary efa nazera izy dia tena feno fahatezerana ka ny asany dia ny mamitaka ny olombelona etỳ an-tany, mamely ny sain'ny olona hiala amin'ny fahamarinana, mitaona ny olona ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Ary miasa andro aman'alina izy tena hoe manao izay ho afany satria fantany fa kely sisany fotoana. Fa isaorana Andriamanitra, isaorany Jesosy Kristy fa noho ny amin'ny rano, noho ny amin'ny rano zanak'ondry dia afaka mijorontsika ary afaka mandresy. Ndia mbola hiterasika. Jesosy Kristy tomponay io dia rainay ianao fa tena lalipaka ny fitiavanao anay, mahery ny fitiavanao anay, tsy mba mamela anay irery ianao fa eo anatrehan'ny adinay antom-panahinay isan'andro ady atrehanay eo anatrehan'ny fanangolen'ny devoly izay tena manao izay ho afany amin'ny linan'ny lalanay dia natolotra ao ny ranao. Sotra Jesosy fa tena ombym-pitiavana, tena ombym-pitahiana ny rano alatsakao. Raha ny fampiangana taon'ny devoly anay dia tena marina satria izay mpanota kanefa ny ranao Jesosy no ondra manafaka anay amin'ny fahotana rehetra ka dia afaka mahadiodio, tsy afaka miampangana intsony ny devoly fa afaka izay no ny ranao. Izany no hideranainao, izany no ankalazanainao Jesosy fa tena ampy ny ranao manadio anay amin'ny fahotanay rehetra, ampy ny ranao ampahery anay eo anatrehan'ny fanangolen'ny devoly, ampy ny ranao anasitranana anay amin'ny aretinay rehetra. Tena hoe ombym-pitahiana, ombym-pitiavana, rakofo ny ranao soa izay Jesosy ary tehirizo anao izahay mba hajoro tsara ary handresenay ny tafiky satana izay tena romotra aminay. Mahatoky izahay fa mandresay noho ny amin'ny ranao soa. Amen. See
rehetra voninahitra amintsika rehetra amin'ny fahasoavany amen. Anio alady fa 7 volana jona taona 2020 alady voalohany manaraka ny trinité alady hitondranam-bavaka ny sapana vokovoko manga eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ary mpanjinantsika ny loha hevitra mampanjaka ny fahefany ny tompo ary miaraba n'ireo ray rehetra ihany koa ny amin'ity anio ity mbana manana ny teny Mosesy tamin'ny zanak'Israely ary irariana ho aminareo ihany koa zany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mahereza sy matanja aza matahotra na manahy fa Jehovah Andriamanitra ao no miara mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy. Deuteronomia 1:30-9 amen. Ho an'izay malan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Andeha hitsangana ny fiangonana. Saotra sy hidiran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakinan'ny salamo manao hoe Jehovah iza ny toetra eo amin'ny taberna kelinao, iza no ononao an-tendrombohitra ao masina izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizana ary tsy manao izay afa-baraka ny namana, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehovah, tsy mivadika amin'ny fianianana na dia maningitra ny tenany azy sady tsy mampiahana ny volany na mandray kolokolana melika ny marina izay mitariny izany dia tsy mba hangozozy mandrakizay amen. Ni lazasi, ni vonina
dia hivavakantsika ry havana. Izany hery izany no tonombavaka ry tompo a. Izay na dia tsy mendrika aza dia nomenao fiainana vaovao. Izay na dia ratsy aza dia nanondranao fo tompo a. Nomenao anay a Jesosy zanakao hitondra ny helika rehetra. Tompo, inona no entinay havaly aminao ny amin'izay soa rehetra nataonao taminay, fa indro iray izao fanompoam-pivavahana izay tanterahanay izao a, hoanitra manompofona eo anatrehanao. Fa ianao Tompo, ianao rery ihany, ianao ny mpamonjy anay, ianao ny fialofanay e. Fa ho aiza moa izay Jesosy, ho aiza izay, fa eo aminao ihany no ahitanay ny fiadanana, eo akaikinao ihany no tena mahatsara anay, ary ianao ihany koa no mpanjaka anay, anakinanay ny fanantenanay rehetra. Dia misaotra Tompo, dia misaotra anao ihany koa ny amin'ity andro anio ity izay ahatsiarovana an'ireo ray rehetra. Dia isaorana ianao a no ny fitahiana sy ny fivembinana ny tsirairay avy. Dia mangataka Tompo, mangataka izay a ny fanatrehanao ny amin'izao fotoana izao, mba tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny fahatongavana ty, fa hitanay hery aim-baovao entinay hamakivaky izao herinandro vaovao izao. Dia ny vavakay dia ataonay aminaranao Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika. Izahay sampana sekoly Alahady dia faly miarabanareo ray mpianakaviana rehetra tratra izao fetiny ray 20 sy 20 izao. Ny tenin'Andriamanitra iarabana ianareo dia ny ao Matthieu 7:2 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisy nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy, ary Jesosy no ny nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe matoky anaka voavela ny helokao. Amen. Hitan'i Jesosy tokoa ny finoan'ireto lehilahy izay nandray andraikitra nitondra ilay marary ny paralysisa teo aminy ka nositraniny ilay marary. Koa ny firarinay ho anareo ray rehetra dia ho hitan'i Jesosy Kristy tokoany ny finoanareo ka ahatsiaro ho tompona andraikitra voalohany anareo eo amin'ny ankohonana ny fiangonana firenena izay nametrahan'ny Tompo anareo. Fanampon'izay ahatsiaro hitondra eo amin'i Jesosy ny zavatra rehetra, na ny mahafaly na ny manahirana, dia ho fantso-pahasoavana ho an'ny manodidina anareo ianareo ray mpianakaviana rehetra. Ho antsika reny sy zanaka kosa, tsarovo mandrakariva ny mitondra mbavaka ny dada mba hitombo finoana an'i Jesosy tompontsika izy,
matoky fa mpamaly vavaka atsika ny tompo. Zao dia anatanteraka ny tsy anjeriny ireo zanatsika. Ny angatahana amintsika dia mba tsy hitehakitsika raha tsy any amin'ny farany mba tsy hatapaka ny fifantohan'izy ireo. Indro atolotra anao feoko entiko miahabanao apiko haindrenako data tena tiako ianao. Irenay izay any an-danitro mba tahio i dadanay ho salama sy finaritra ka ho sambatra izahay. Ity mba misy faniriana tiako atolotra ho anao ianao feno fifaliana satria Jesosy mpanjakanao. Tadamanko no filo miahy ny fiainantsika mikatsaka amin'ny mahasoa fa tsy ny isika ho tafi. Mamineny tiako dada ianareo miaradia no iriko lalandava samy eo ifankaty ho ankohonana finaritra ho tahian'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ataontsika ny hira efa voalahatra. Mbola iaraka ivavaka isika. Misaotra anao zahay ry iray masina tsara indrindro fa mbola afaka indray mandreny afatrao amin'ny alalan'ny teninao. Kosokoafy amin'ny alalan'ny fanenao masina ny sainay, atakaranay ny tianao ambara sy ny sitraponao. Ary ny fonay mba hanaiky sy hankatoa ny teninao. Mitenena ary aminay fa menanao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Iaraka maka sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Habakôka, Habakôka 2 andininy 5 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Lozan'izay mampisotro divay namany dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno henatra ianao fa tsy voninahitra, mba sotroy koa ka mitanjaha. Atolotra anao ny kapoaka eny an-tanan-kavanan'i Jehova ary fahamenarana no amin'ny voninahitrao. Fa hanody anao ny loza nataony tamin'ny Libanona sy ny fandringanana mahatahotra namelezana amin'ny biby noho ny rano olona sy ny loza nataony tamin'ny tany dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Hoy toizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Mateo, Mateo 5 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ary faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12 andininy 7 ka hatramin'ny 12.
rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary niondrana tsambokely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana nentiny olona teo aminy. Ary Jesoa noho ny nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe matoki anaka vao avela ny elokao. Ary indreo ny mpanorandalana sasany nanao anakapo hoe miteny rasy ity lehilahy ity, fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo, fa iza no moramora kokoa ny manao hoe vao avela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana, fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana be tao ny fandrianao ka mody any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay manome ny olona fahefana toy izany. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay mirandrana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahareo feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fananjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristy iny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay mampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankama amin'ny aina intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Amen.
Alahady fa 7 volana Jona, alahady izay manolotra indrindra ny fetim-pirenena amin'ny heriny anio ary anetsehana ny ambom-pon'ny malagasy amin'ny fitiavan-tanindrazana. Eo anivon'ny FJKM dia anetsehana koa ny ambom-pon'ny fiangonana amin'ny fitiavana ireo miankin-doha amin'ny fisotro mahamamo na ny fifoka mahadomelona. Mba tsy ho diso hevitra isika hoe fetiny tsy fitiava-taoka androany ho an'ny fiangonana, fa fety ny fitiavana ireo voafatotry ny zava-pisotro mahamamo sy ny fifoka mahadomelona. Ary eto amin'ny fiangonana dia fanetsehana koa ny ambom-pon'ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaterana ny kitapo-mbokatra. Dia sy teny hoe ohatra tena diniko any an-traminy. Ary ny fahaefatra izay tena tsy tokony ho adinotsika dia fanetsehana ny ambom-pon'ny fitiavana fianarana ho an'ireo zandrikely anala fanadinana ara-panjakana voalohany. Fanadinana inona? Tsy tokony ho adinotsika izany. Ireo antony efatra ireo dia amehezana fiarabana tokana ho antsika. Ho antsika ny fiadanana sy ny fahasoavana ary izay andrasinareo dia fiarabana manokana ho andray mpianakaviana. Anetsehana koa ny ambom-pon'ny isan'ankonana sy ny fiarahamonina amin'ny fitiavana ny ray mpianakaviana ity anio ity. Ny Matio 5:2 raha nanaraka atranam-piandohana ny amin'ity fotoana ity isika dia izao iarahantsika atao amin'ny afatr'Andriamanitra izao ny fiverenana fanotelony io andinin-tsoratra masina io. Tany amin'ny hira fiderana tao amin'ny fotoana ny 5 minitra tarihan'ny sekoly alahady ary eto amin'izao fotoana ny toriteny izao averina amintsika ny voasoratra ao amin'ny Matio 5 ilay izy 5 dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo hoe io andinin-tsoratra masina io havana dia manetsika ny ambom-pontsika ho tia ny hafa ary mampieritreritra antsika ny alala ny fitiavan'i Jesosy ny olona voamafy, ny olona trapavoazana, fitiavana manafaka, ny fitiavan'ireo olona izay nitondra ny mararin'ny paralysisy hankeo amin'ny Jesosy. Izay ny voasoratra eto amin'ny filazantsara araka ny Marka sy filazantsara araka ny Luka ambanin'ny soramandreo Marka 2 sy ny Luka 5 dia voalaza fa tena nitady ny fomba rehetra nazahoany nampiaona ny mararin'ny paralysisy tamin'ny Jesosy ka nitondra azy ho sitran'ny Jesosy ireto olona ireto. Voafaritra fa lehilahy 4 izy ireo raha ao amin'ny Marka 2 ray mpianakaviana, mety manambady mety tsy manambady fa dia lehilahy aloha, tsy ankizy kely analaseo be zany lehilahy.
fitiavana mitondra olona hankeo amin'ny Jesosy mba handray fanafana fanasitranana. Zay ny tao an'eritrereto olona ireto, ary ny tadiavy noho ny fitiavany ny fomba rehetra mba ahatonga an'io marary ny paralysisy io ho afaka ho sitrana ary andeha tahaka ny olona. Tsy ankin-doha ka ho bataindavy, tsy ankin-doha ka ho karakaraina foana. Andao tadiavina izay asitrana n'ity olona ity. Ny fitiavana ry havana dia mihoatra noho ny hatsaram-panahy. Ny fitiavana dia mandrary fihavanana, ilay fiombonany olona efatra, ndray mitady izay hahatsara sy hahasoa ny olona anankiray, trapavoazana. Ny fitiavana dia mampijoro ny olona maha izy azy. Tena fitiavana mihitsy ny nasehon'izy efada. Ahoana ny ahatonga n'ity olona ity ahajoro amin'ny maha izy azy? Tsy ho lehilahy motraka paralysé. Tadiaviny hevitra rehetra noho ny fitiavana. Misy zavatra azontsika alaina sary ry havana ny amin'ity fitiavana mamonjy olona ity. Misy olona ataontsika hoe mpitsindroka fako na mitady izay hohanina amin'ny fomba tena mafy dia mafy vao mahita izay hohanina. Ary misy olona tonga manatitra sakafo ho azy io, ay tsara fanahy, misaotra tompoko. Misy olona miverina indray tahaka ny teo ihany, ilay olona manatitra misaotra tompoko. Mbola tavela eo amin'ny fanariam-pako ihany ilay olona, fa miandry ny fanaterana sy ny fanomezana. Fitiavana zay zany sa tsy fitiavana? Hatsaram-panahy zany fa tsy fitiavana. Raha tena tia, aleo esoriko eo amin'ny fanariam-pako io olona io, endahako eo olona io, hoentiko amin'ny toerana hafahafa kokoa mba hahavita ny tena ny tahaka ny olona rehetra, fa tsy hitady izay sisa sakafon'ny olona na ny tahaka izany. Mety ho lalina amintsika izany ry havana, tsy laza adina CPE zany fa sarotra be. Ny tena fitiavana dia manao izay ampijoro ny olona amin'ny maha izy azy. Misy ny olona izay miankin-doha, voalaza tany am-piandohana, miankin-doha amin'ny fisotro mahamamo, miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. Misy miankin-doha amina ray aman-dreny na dia efa manatokantrano azy. Misy miankin-doha amin'ny zavatra hafa ka mieritreritra fa tsy velona raha tsy izay zavatra anankiray izay. Misy miankin-doha amin'ny tambajotra sosialy, tsy raha voavery ny telefona dotry ny tapy. Miankin-doha e zany ry havany. Ireny karazana fiankinan-doha reny mahatonga ny olona tsy hafanao na inona, voasokajy ao anatin'ny olona marary ny paralysisa. Zatra miankina amin'ny dadazay, dadazay tsisy vary, mba teza aloha ny zanakay, mba sasao ny lamba-jazanay. Tsy tompona andraikitra, tsy manao na inona nena dia tsa miteny koa le ray aman-dreny fa hoe tsara fanahony zany dia eny arereraka nareo.
samy taizo ihany ko samy mahavitsina taona miankin-doha dia na koa miankin-doha sasany tadidinareo ve tamin'ny anatra dia mba manontany any dada sy neny indrindra moa raha mpampianatra izay le ray aman-dreny dada inona ny dikany hoe indépendance jereo amin'ny dictionnaire dia tezitra ianao tonga mba dada sa tsy dady nefa ianao aty ariana mahalala fa ay tena dada feno fitiavana izy na dia tsy tsara fanahy tamintsika azy inona ny dikany hoe croix bleu jereo amin'ny dictionnaire anontany présidenty inona ny dikany hoe examen zany keo ve dia tsy ho fantatry tadiavoany dia inona koa iny dikany hoe fête des pères kefa fetiny draiko ary ao nandray le mamaky gazety dia hita tery amin'ny tombon-dasantsy izy atovivavy anankoroa tsy mahatsiaro teny ahoana hoe io ry dada vakio ny gazety efa tratran'izany koa nareo ohatrany dada mamaky gazety dia ianao manontany hoe inona ny voalazan'ny mpanoratra ary dada vakio e io ny gazety tena fitiavana izany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tsy ny mpimamo ihany na mpifoka no miankin-doha tsy afa manao na inona na inona marary ny paralysisa na paralysé mety misy zao te andray anjara mafy fa tsy afaka tamin'ity an'io ity tao amin'ny kitapombokatra paralysé no miantony tsy nahazo avansa tamin'ny 15 koa mety nisy zao tena te hampandroso firenena mafy fa paralysé lanja ny volamena le efa ho diovina tsy fantatra paralysé raha kapoka ray na fehezina dia tena feno aretina tsy hafa-mihetsika izao tontolo izao fa tsy ny eto Madagasikara ihany ary isika fiangonana ilay efada antsona mba ity izao tontolo izao tahaka ny tiavany Jesoany izao tontolo izao isika ilay efada isika fiangonana antsona ibata hitondra an'izany aretina tsy fahafa-mihetsika rehetra izany eo anatrehan'ny tompo ka hitady ny hevitra rehetra ny fomba rehetra mba handraisana izao tontolo izao fanafana sy famonjena vitantsika izany ry havana hitan'ny tompo ny finoantsika aza miandry ireo te anao nefa tsy apaka satria tsy mahalala ny lalana ny lalan'ny fandrosoana isika mahafantatra ny fanarahana ny Jesoa no miantoka ny fampandrosoana ny fanekena ny fahefany hanjaka no miantoka ny fampandrosoana tsy avo ny firenenao ento ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy avo ny rainao ento ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy avo ny zanakao ento ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra anala fanadinana izy na ho rafaka pitsy na amin'ny manaraka tsy avo ny zanakao fitiavana manafaka fa mihoatra noho izany ilay fitiavana manafaka miariary eo amin'ny tenin'i Jesoa manao hoe matokianaka voavela no elokao ary tsy hoe manafaka amin'ny eloka sy ny fahotana ihany
fa manafaka mba ho tompona ndraikitra mitsangana be tao ny fandrinao modi any an-tranonao. Zany zotra ny tenin' Jesosy zany a dia tena milaza fametrahana olona ho tompona ndraikitra rehefa naneho ny fitiavana ilay olona. Fitiavana tao amin'i Jesosy manafaka manomboka amin'ny famelan-keloko ny fanomezana andraikitra ny olona amin'ny tenany sy amin'ny ankohonany. Voavela ny elokao mitsangana be tao ny fandrinao ary modi any an-tranonao. Ny namaiky an'reto efatra amin'ny rahalahy, reto olona nitondra ny marary ny palesisa teo amin'i Jesosy dia ny ahatonga n'ilay marary ajoro. Tsy diso zany. Saingy ny fihevitry Jesosy dia tsy fihevitr'ireo olona ireo. Amin'i Jesosy sy ny fijoroana na ny fahatanjahan'ilay lehilahy marary ny palesisa no filana fototra, ka tsy maintsy jerena sy tsinjovina, fa ny filana fototra dia ny famelan-keloka, ny fahalemena ara-panahy no mila sy tranona voalohany indrindra avela ny elony, ary rehefa voavela ny elony tompona andraikitra amin'ny tenany izy mahabata ny fandriana, tsy atoritory intsony na hidabodaboka foana, tsy hanao na inona fa tompona andraikitra, ary tsy tompona andraikitra eo amin'ny tenany ihany fa mahatsiaro manana didy amin'ny ao an-trano ny ankohonany. Hoe trano moa dia midika hoe ankohonana ao amin'ny soratra masina. Misy ry havana ray mpianakaviana tena tsy tompona andraikitra na dia amin'ny tenany azy. Rehefa voafatotry ny fisotro mahamamo ny ray mpianakaviana dia anisan'izany izy. Tsy mahatsiaro ho tompona andraikitra na amin'ny tenany azy. Very asa izy, tsy rototra hitady asa akory, fa vao mifoha maraina dia andendrelo hoatsy amin'ny mpivarotra zava-pisotro mahamamo na hoaria milay toerana mahazatra, fitsindromana sanatria, fifohana. Misy ray mpianakaviana tsy mahatsiaro andraikitra, tsy mody an-trano, variana any. Ny mahamaika filana fototra izay tiany Jesosy ho antsika, na izy sika na izy, fa indrindra amin'izao ahatsiarovany ray mpianakaviana izao, ny filana fototra ndra ho adino na andalovana fotsiny dia ny famonjena ao amin'i Jesosy, ny famelan-keloka tononin' Jesosy ampitiavana, matoky anaka, voavela ny elokao. Efa tena nandray ny famonjena ve isika. Izany no fototra ahafahantsika miainga ka manatanteraka ny andraikitsika amin'ny sehatra rehetra. Ny olona tena voavela eloko dia mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny tenany, amin'ny fiarahamonina, ary indrindra amin'ny fiangonana. Hatraiza tokoa ny fieritreretantsika ny asan'ny fiangonana, ka hanaovantsika arak'izay betsaka indrindra amin'ny fahafahantsika. Zany atao hoe kitapombokatra. Tena afaka mandray andraikitra ho fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana ve isika? Hatraiza ny fiainantsika, ny famelan-keloka, ka azontsika mitsangana ho tompona andraikitra amin'ny fotoana rehetra, ao an-tokantrano, enina dia hipasoka lasa vilia hikarakara ny ditean'ny vadinao aza.
sady le ray mpianakaviana tia indray ny dite tia indray ny mosoara tia indray ny rakitra tompona andraikitra iny zany ry dada ka ianao zazakely tapitra eo ariavan'ny afatr'Andriamanitra izay amin'nytiana anazy dia ny hoe tena hetsika ny ambom-pitiavantsika koatra n'ireo fitiavana be deaibe ny tany saina tany am-piandohana etseho ny ambom-pony fitiavana amany hitondrana azy ireny ao amin'ny tompo ny fitiavana ny firenena hitondrana ny firenetsika eo anatrehan'Andriamanitra ary tady idio fa lehibe lavitra noho ny fitiavantsika ny fitiavany Jesoa mahita ny filana fototra dia ny finiavany amonjy ka nonona amiko sy aminao amin'ity fotoana ity matoky anaka voavelany elokao ankehitriny mitsangana ho tompony andraikitra tsy amin'ny tenanao ihany fa manodidina anao ankonana sy ny mpiarabelona koa dia ho tahaka an'i Jesoa isika tompony andraikitra hatramin'ny farafofonainy na dia ny aretany ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana izany izy no lehilahy mahery tafintsika fiangonana ary arahintsika ray mpianakaviana amen. Riavana iaraka iombavaka tsika voarainay ry Andriamanitra rainay zany teninao zany voarainay fa mily zay tompona andraikitra tompo ianao mahita ianao mahalala ny mombanay tsirairay avy fatrandray dia mahafinaritra anay mihitsy ilay mipetraka eo amin'ny toerana izay hoe voafatotra indraindray mahafinaritra anay mihitsy tompo ny hoe izay paralysisy dia miankin-dolava any manodidina fa voaray tompo voaray ny teninao hoe fa hiala amin'izany toerana izany tokoa izahay mameo anay ilay filana fototra dia ny famelan-keloka fa aminao mamindra fo aminay tompo mamindra fo aminay mpanody mamindra fo aminay amin'ny fiankinan-dolava amin'ny manodidina anay afao zay Jesosy Kristy tompo afao zay amin'izay rehetra mbola mamatotra anay tompo afao zay fa ianao ihany ny mpanafaka ianao ihany ny afaka mitondra fanavaozana ny toe-tsainay ianao ihany tompo afaka hitondra fovavao ka hitondra anay ho tahaka n'izy efa tay indray hitondra ny hafa ho eo aminao tompo mba vonjeo izahay mba mbeo anay ny ampo ilay tena fitiavana fa tsy resaka fahatsaram-panahy fotsiny ihany araka ny teninao dia ny manafaka ny olona mahaiza ny hijoro tsara dia hijoro amin'ny maha izy azy dia izay tsirairay arety ihany koa dia nantsonao ho solo tenanao tahaka n'izy efa ta hitondra ny olona
ho afaka amin'izany paralisia izany. Misaotra anao any amin'ny vatokisanao. Indraminay tombo an'ilay tenin'ny mpanao salamy hoe mamindra fo aminay Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny hampian'ny fiantranao fonoho ny fahatsoanay. Sasao madio izay mba ho afa-keloka ary dio izay mba ho afa-pahotana. Fa tsaronay ny fahatsoanay ary eo anatrehanay mandrakariva ny fahotanay. Fa taminao dia taminao ihany nanontanay ary izay rahatro eo masonao ny efa nataonay. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Riavana malala ho antsika izay naiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny sy mahafala tolotro ny tompo antsika ho famelana ny elitsika. Hoy ny tompo aminao, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaheretako famindrapo anao. I Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Anaka voavelan'ny elikao noho ny anaran'ny masina. Alleluia, amen. Midera ny anarany. Sisa di Jehovah Eloka
antsika izay voavela heloka dia ndeha ambara amintsika mipahabe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana larana fa efatra izay manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao, sy araka ny tenin'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataony Natanalaela hoe rabe eo ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay ny nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny tenany fiainana mandrakizay, ary araka ny teny Tomasy hoe tomboka sy Andriamanitra. Amen. Mbola manasana ry havana hiaraka iombavaka ao anatin'ny favaka fangatana fa mangataka n'izay ray mpianakaviana tonga manatrika eto mba hitsangana fa hoentina mbavaka manokana ihany koa nareo ao anatin'izay vavaka fangatana izay. Azafadindriany tompoko. Dia ny ao ihany koa izay anala fanadinana ny fanadinam-panjakana ho an'ireo zandrizanaka dia mangataka nareo ihany koa mba hitsangana eny an-toerana eny. Eny are hivavaka antsika. Raha eo manantona anao zahay ankehitriny, ao aminao no fitahiana sy ny loharano rehetrarehetra. Indro izay raim-pianakaviana mijoro manoloana anao, izay nitantananao novombinanao ka feno fisaorana izahay Tompo. Misaotra anao ny amin'ny ankohonana izay natolotra ao, misaotra anao ny amin'ny toerana izay nomenao anay raim-pianakaviana. Tompo, ianao mahalala ny ady izay atrehany tsirairay, ny fomba hitondrana ny ankohonana, ny fomba hiatrehana an'izany hoe fiainana izany. Jesosy, fikirinay mafy ianao fa ianao ny hery sy tanjakay Tompo. Ampio izahay Jesosy, ampio izahay ahitondra ny ankohonanay ho eo anatrehanao mandrakariva. Aza entina fisainanay ho any amin'ny lalan-jatra. Afao izay izay rehetra mety mbola mangeja anay Tompo. Afao izay fa ianao ny tena mpanafaka. Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay vakana tahaka ka indray tay anahaka anao. Mba hampio izay mba tena raim-pianakaviana endry, mba hampio izay mba tena raim-pianakaviana feno hery sy tanjaka avy ny fanahinao masina. Dia tantany izay araka ny haben'ny famindraponao sy ny fahasoavanao aminao. Indray ihany koa ireo zandrizanaka izay anala fanadinana fanjakana, hitanao ihany koa ny fitaintainanao anatin'izany, sady hoe mety zava-baovao be mihitsy izany Jesosy. Fa ianao ihany fantatray, ianao Jesosy Kristy Tompo mba hanolo-tsaina, ianao Jesosy Kristy Tompo mba ampatsiahy anay izay rehetra ny anarana rehetra. Ampatsiahy an'ireo ankizy ireo Jesosy ny fampianarana izay efa novozina, tovozina nandrehitra ny taom-pianarana manontolo. Dia ianao anavy hery azy. Raha ao anatin'ny atsika izao andro ririnina izao dia aza velantsiaro ny zanakory. Vahoaka fanahy ny fanahinao masina. Izahay izay tonga eto koa Jesosy dia hitanao izay hoe ady-piainana lalovana isan'andro. Jesosy, fantatray fa mahery ianao, fantatray fa nahavipetraka azy ianao Tompo, dia iva fijery ianao, ary ny tananao tsy mba fohy fa afaka mahavonjy anay tanteraka ianao.
tsy tady famonjenana amin'ny afo zay Jesosy, tsy tady famonjenana amin'ny ery afo zahay, fa ianao nefa nandoalian'ny loalikay, efa nekenay ho tompo sy Andriamanitra ny fiainanay, ka mba afonjeo izahay tompo. Aza izahay hoe anamavy ny anaranao sanatria, mba hampio zahay. Ao ry izay marary mba tsy ireo manokana, ao izay mbola tsy anasa mba tsy ireo manokana, ao izay mba mitady vady izay sahaza ho azy mba tsy ireo manokana ihany koa reny Jesosy. Ao izay rehetra manana ny fahasaranany izay ianao mahafantatra azy, dia mba valeo ny hetaheta ny fony tsirairay avy. Dia andro izay hitondranay ambavaka ny sampana vokivoko manga eto amin'ny fitandremana kosa ao, ampaherezo zany sampana zany, fa tsy mora ny ady atria, indrindrandrindra amin'izao andro farany izao, fa maro ny olona tompo mivary lava no ny ady-piainana maro samihafa. Maro ny olona ny voafatotra Jesosy, ampio izy ireo, lorisaina izy ireo, tafio hery izy ireo, meo izay fitaovana sy zavatra rehetra ilaina izy ireo, mba ianao ankehitriny ny etaentanay, ny vavaka mangina izay angatanay aminaranao Jesosy. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'ilay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra n'izay rehetra angatahanay izay verinay asa, ary ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe rainay izay ny lavitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ny tia tany tako ny an-danitra, meona an'iny ny anazazo anay, ary mamelany elikay taka namelana izay melaka taminay, aza mitondra ny amin'ny vakam-panahy, manafahany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra toka. Tonga amin'ny fotoana fiarabana ndray mpianakaviana rehetra, tonga ato an-tranon'Andriamanitra isika ry havana. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Efesianina 5:1. Izany no tenin'Andriamanitra entinay fiangonana miarabanareo ray rehetra, mahatratra izao fetiny ray izao, androany alahady 15 ny volana Jona taona 2022. Ny fandrinay fiangonana ho anareo dia ho ray manaiky anjakan'ny fahefan'ny tompo eo amin'ny maha-olona manontolo, dia ray miraiki-po amin'ny Kristy ary mifandray-po amin'ny vady aman-janany. Ray manao an'i Kristy ho modely mpiainana, ka maneho an'i Kristy mandehandeha ao an-tokantrano. Ho faly aminareo anie ny tompo, satria dada manaiky ho tarihany sy anjakany mandrakariva ianareo. Fehezinay ny firaritsoa ho anareo avy amin'ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny bokin'ny Salamo 8:20. Raha sitraka ireo ireo mpianakaviana rehetra dia mba homana ny Salamo 8:20, Salamo 8:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hitanareo dia miangavy anareo ray rehetra tompoko hitsangana hamaky izany miaraka. Amin'ny anaran'ny tompo, amin'ny anaran'ny tompo vakina miaraka mafy tompoka azafady ianareo ray mpianakaviana no hamaky izany. Sambatra. Se lehilahy matahotra antsika.
dia ho tanteraka aminareo tokoa ane izany tompo ary eo am-pitsanganana ihany ianareo a dia manasa ny diakona hanome ny fanomezana izay efa nomany fiangonana ho anareo dia izay mahazo tompoko a afaka mipetraka. Ankehitriny ary a dia manasa ny ray aman-dreny mitandrina hitondra ny havatra ho andray mpianakaviana rehetra tompoko. Mankasitraka pasteur. dia misaotra ny voamerany fanabiazana ny amin'ny fandraisana ndraikitra ikarakaratsika amin'ny tontaona tahaka izao. Misaotra n'Andriamanitra ray izay mandray atsika ho zanany mandrakariva isika riavana ary dia manantitra ny firarian-tsoa manokana ho anareo ray mpianakaviana rehetra. Iny fanomezana iny a dia lambahoany. Mety ahatsiavinareo hoe ny lokon'ny salegy atsiany. Ny afatra ao anatin'izy iny a dia izay efa natolotra ny renim-pianakaviana tamin'ny 7 Mey ihany teny faneva ny 5:50 taona ny fiangonana Efesiana 5:1. Ahoana mola izy? Kafa le Baiboly rehefa tsy matadidy ohatrananareo koa amin'ny anaran'ny tompoko amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Fitenenana malagasy dia manao hoe ny adala ny tohandrainy fa ity andin-tsoratra masiny ity a dia mitaona antsika hanahaka an'Andriamanitra ray a tahaka ny zanaka malala. Ny firariana dia ho ray mpianakaviana atsiaro ny mahazanak'Andriamanitra ne ianareo ary hanahaka an'Andriamanitra. Vakio ny Baiboly dia tsy pony ao inavy ny toetra an'Andriamanitra dia tsy pio izay efa nanahafanao an'Andriamanitra ray mpianakaviana be fitiavana ianao tahaka an'Andriamanitra fitiavana. Jereo izay mbola tsy nanahafanao an'Andriamanitra ary dia mangataha amin'ny tompo mba ho tanteraka ao amin'ny fiainanao no hoe manahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala. Itombo fanahafana an'Andriamanitra ne ianareo ray mpianakaviana. Mbola hivavaka isika. Mitodika aminao izay Andriamanitra ray, manome voninahitra sy manajana koa amin'izao andro manokana ahatsiarovana ny ray mpianakaviana izao. Tsaronay ny teninao manao hoe raha ray aho aizay ajako. Dia manolotra ny fanajana Andriamanitra mangataka anao manokana ho an'ireto ray mpianakaviana mba ho toloranao fanomezana dia ny toetranao Andriamanitra mbola tsy nananany hatramin'izay ivoarany amin'ny fitondran-tena masina sy marina eo anatrehanao ary ajoroa ny ray mpianakaviana tompona andraikitra amin'ny tenany amin'ny ankonany eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Misaotra tompo fantatray fa mamaly vavaka ianao araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao sika ry havana dia tonga amin'ny fotoana amin'ny fiarabana manokana ny mpitandrina amin'ny zadra ray eto amintsika Elmanantena Fabrice tonton Razafin-Drakoto Erika vady mitandrina eto amintsika ary iray aman-dreny mitandrina raha Mahoniaso Solofo. Mingavy anareo ampanajana tompoko ho avy etsy amin'ny alitara ho arabain'ny fiangonana.
antsoina koa avy etsy amin'loana ny brao am-piangonana ny filohan'ny sampana sampanasa fikambanana ary vomiera anatanteraka izao fiarabany izao tompoko. Amenaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana sy ny fiangonana manontolo ary izahay rehetra tompon'andraikitra mijoro eto anoloana no isoloana iteny eto. Ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra. Korintianina voalohany toko 1:10 ny anjenin'ny 13. Izany tompoko ny teny Andriamanitra entina miarabanareo. Faly izahay fiangonana miarabanareo. Satria miara-mankalaza ny fetindray isika mianakavy ao anatin'izao fotoana fanamariana ny 550 amin'izao taona fiangonana misy antsika izao. Ary koa ianareo izao dia miavaka satria ray manana ny maha-izy azy avy ianareo tompoko. Ny fanindrinay fiangonana ho anareo dia ho ray mpitarika mahomby ianareo ka hanao an'i Kristy ho lohany pitarika anareo sy oloam-pianakaviana manome fotoana manokana ho an'ny ankonanareo na dia ao azy ireo adidy mavesatra izay napetraky ny tompo ho sahaninareo. Ho pitarika anay vahoaka an'Andriamanitra akafy ny miara-mandeha amin'i Kristy sy sitraka sahady ny fiainan-danitra dia ny tsy hatana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ho mariky ny fifalianay fiangonana dia misy fanomezana ho mari-pahatsiarovana atolotra ho anareo ary dia hitondra anareo amin'ny babaka izany. Iara hivavaka isika tompoko. Mankasitraka anao izahay tompo Andriamanitray, mpahary, mpiay, mpikarakara ary mpandahatra ny fiainanay. Mankasitraka anao izahay ny amin'ny nandaranao ity andro androany ity ho fetin'ny ray. Dia tsaronay fa ianao tompo Andriamanitray no rainay voalohany indrindra. Ka dia miarahaba anao izahay zanakao nantsoinao mpianakavy ny finotasotro fitiavana. Tompo malalo, fantatray fa izahay zanakao dia sitrakao ifankaty ary izany ny fanomezana tsara indrindra mialoza ny fanomezana rehetra takinao aminahy zanakao. Dia avaozy indray ary fanahy masino ny fitiavanay anao Andriamanitra amin'ny fonay rehetra sy ny fanahina rehetra sy ny sainay rehetra ary ny herinay rehetra. Fa izany ihany no ahafahanay mifankaty marina araky ny didinao. Dia mahatsiaro manokana koa izahay tompo ny rainay ara-panahy, ireo rain'ny fiangonana naniraka ny misionera taty aminay. Tompo malalo, hitanao fa miamangatsika ny fiangonana any. Entina eo aminao tompo mba tsy ho ritra ny loharano ny poiranay. Dia mahatsiaro izahay tompo ireo ray rehetra nantsoinao nomenao ankonana iadidiny, ireo ray am-panahy mba hanaka anao tokoa ho ray be fitiavana. Ianao no ho taafiny ka ho dada azo antsoina mandrakariva, eo lava, ho tsapa ny fanatrehana, ho dada mpiay sy mpikarakara ny ankonana amin'ny lafiny manontolo, saina, vatana ary indrindra fanahy. Ho dada mpivavaka sy mpitaona ny ankonana ho eo aminao. Ho dada mpananatra, mpanitsy, mpikapoka koa aza fa araka ny fenitra napetraka ao mba
hitariana ny zanaka nomenao hiadidiny hiverina ao ambalanao. Tompo Andriamanitra, eo angatanay ny fanahinao masina, ameno azy ireo fa dada feno ny fanahy masina, fa izany fanahy masina izany no antoka sy hery ahatotosany zany adidy sy andraikitra napetraka ao aminy izany. Dia ho dada mpitarika mahomby ahatondra ny ankohonana manontolo tsy hisy lasaka eny an-dalana any amin'ny fitodiana mandrakizay any aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy anankiroa anaovana izany vavaka izany. Amen. Zao izay tompoko dia hiarabanareo andalo tsirairay. Mandra-pahatapitry ny fandraisan-tanana dia te hampahiry manokana anareo raim-pianakaviana mpitondran-tena noho ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanareo ary ao koa ianareo zanaka tsy eo anatrehan'ny ray noho ny antony samihafa. Aza donina fa manana n'Andriamanitra ray isika eo amin'izany rehetra izany. Sotry indrindra ry havana ny amin'izao hoe faneom-pitiavana anay telo rahalamianaka zao makasitraka makatelina. Misaotra ny amin'ny fanomezana ny anay moa tena nala amin'ny tompo satria misy boky zay fa ela ny tianay ho azo. Boky anankiroa le izy, ny anankiray momba ny Pentecoste, ny anankiray momba ny fifoazana. Dia io fa niantso anay vomery inona cadeau amin'ny pasteur. Dia le boky efa nikasina efa nirinay hatramin'ny ela ry havana no meny fiangonana anankiray. Ny anankiray momba ny Pentecoste, izay zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny fanahy masina teo amin'izany boky zany. Ny anankiray momba ny fifoazam-panahy, izay zavatra rehetra tokony ho fantatra momba zany atao fifoazam-panahy zany teo anatiny. Makasitraka makatelina tompoko. Ary dia misaotra ny pasteur, misaotra n'izay fandimby teo tamin'ny afatra rehetra fa fête de papa an'io, fa te todika aminareo vehivavy aravana, te todika kely aminareo vehivavy 3 sekondra. Soratra masina dia milaza mazava hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Rehefa tsy eo ny vehivavy, rehefa tsy eo nareo vady dia manao tao foana zay lehilahy. Dia zao mba afatra ho anareo hoe rehefa manome ohatra ratsy ho an'ny zanakay zahay dia hifony ao amin'ny Jesosy ry havana. Rehefa mba manome ohatra tsara ho an'ny zanakay zahay dia hisaory Jesosy ry havana. Dia ho hitanao fa no zava-mahagaga ao amin'ny ankonanao Andriamanitra. Dia mbola hoe bonne fête papa, bonne fête maman daholo. So dia gaga nareo fa vita ny tsodrany dia andeha zay fa mbola manana anjara toriteny ao amin'ny fitsika mamparobe famonjeny zay rehefa avy eo amin'ny sivy dia samy ho tain'Andriamanitra makasitraka makatelina tompoko. Dia miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Araka ny tenen'ny pasteur no dia misaotra n'Andriamanitra lehibetsika raha afaka manamarika izao fotoana izao. Misaotra ny fiangonana izay tarehan'ny biraon'ny fiangonana. Misaotra ny sampanasa asa ary fikambanana sy ireo vaomera isa-sokajiny. Misaotra amin'ny tenin'Andriamanitra izay nomenareo, misaotra amin'ny vavaka. Hoentina mamakivaky indray ny tombonandro izay mben'ny tompo ary mbola hoentina tohanako entina hanompo azy. Misaotra amin'ny fanomezana ilay Andriamanitra tompony arena re amaly fitianareo. Amaranantsika azy dia ho an'ny raim-pianakaviana rehetra. Sokavantsika amin'ny baibolitsika eo amin'ny Joshua 7:20
ny 5:50 tapa amin'ny farany. Josoa toko 4:20 ny 5:50 tapa amin'ny farany. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka mba azafady indrindra ry havana, aoka hitsangana daholo ny ray mpianakaviana. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo zany andin-tsoratra masina zany. Fa izao sy ny ankonako kosa dia nompo an Jehova izahay. Averintsika miaraka tsara sady mafy. Fa izao kosa sy ny ankonako dia nompo an Jehova izahay. Ho an'Andriamanitra rery mivoninahitra. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra mialoha ny tsodrano. Raisoa ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo, fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.